ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ry havana no hiarabanantsika tratrety sabotsy fa 7 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny koritianina voalohany. Koritianina voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Koritianina voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Vakitsika anaran'i Jesosy. Paoly voantso apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary sositenina rahalahy. Mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia izay no hamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy. Olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy tompontsika eny amin'ny tany rehetra dia azy sy antsika. Ho aminareo ireny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny nampananana harena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra. Araka ny orenan'ny filazanan'i Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo. Miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga fiantsoana anareo hananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako, ity mofinaina voalahatra ho antsika ity dia teny fanolorana na manao koa teny manokatra ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Ary teny izay maneho lafin-javatra manokana ilay teny fitarihana. Raha kely indrindra dia amin'ity izay eto am-pilatanantsika ity dia ny manaitra ry havako dia miverina inefatra ny teny hoe antso na ny teny hoe fiantsoana. Raha kely indrindra. Andininy voalohany, Paoly voantso apôstôlin'ny tompo. Ny faharoa, andininy faharoa, tapany faharoa, olona voantso sady masina. Tapany fahatelo amin'ny andininy faharoa, izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy tompontsika. Amin'ny andininy fahasivy, fiantsoana anareo. Ary mazava ho azy, ny teny hoe fiangonana moa dia antso raha teo koa ny fakan'ilay teny. Verina inefatra na indimy zany ilay teny hoe antso ao amin'ity taratasy izay nosoratan'i Paoly amin'ny fanokafana ny taratasy nosoratan'i Paoly ity. Le tao isa-mondrana draina no ampiasainy azato raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny tsotra. Lay matoa-teny dia nazahoana ny teny eglezia. Nazahoana ny teny eglezia. Ekikaleo nazahoana ny teny eglezia. Zany hoe amin'ilay tapana andininy kely fotsiny dia miverimberina ny teny hoe antso. Andininy vitsivitsy dia miverimberina ny teny hoe antso, na fiantsoana, na nantsoina, na voantso, na miantso, dia miverimberina izay teny izay. Ary tsy dia hoe zavatra kisendrasendra koa zany teny zany ry havako. Fantatsika fa misoratra masina tsy dia misy azo, tsy misy lafin-javatra kisendrasendra zany. Tsy misy teny voasoratra ho amin'ny kisendrasendra. Ary faharoa koa amin'ny Paoly apôstôly dia vao mainka tsy kisendrasendra zany. Satria ny takatasoan'ny Korintianina dia tena manamafy mihitsy indrindra ny toko ny taratasy faharoa manamafy fa i Paoly dia tena voantso marina. Zany hoe isan'ny antony nanoratan'i Paoly ny taratasy ho an'ny Korintianina ny filazana fa tena voantso marina izy ary tena apôstôly izy. Ny sorana be mantsy tao anatin'ny fiangonana tao Korinto nanozongozona ny maha olom-boantso amin'ny Paoly.
satria Paoly efa avy nanenjika ny fiangonana, Paoly efa tsy nahitany Jesoa tety ambonin'ny tany sy ny sisa, dia betsaka reo nanozongozona ny maha-apôstôly azy, ary amin'ny izany de manamafy mandrakarivo Paoly hoe tena voantso marina izy. De amarininy reto adinotsotra masina eto am-pilatanantsika reto manazava mamerimberina ny teny hoe antso na fiantsoana. Raha toa ka fakafakaina amin'ity andiny ity ary avako malala lay teny hoe antso na fiantsoana, dia zavatra roa no nataontsika hoe azo ampahirezana na entina mampahirena ao. Ny voalohany dia asehon'ny tompo fa amin'ny alalan'ny Paoly zany fa ny olona de nantsoina noho ny sitrapon'Andriamanitra, vao antso noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ny ataontsika hoe ny fiarahamonina ankehitriny de rehefa ohatra hoe mitady asa ny olona na rehefa manao andraikitra ny olona de voizina mandrakariva ny hoe faharisan-dahatra ny olona anankiray, hoe tena resy lahatra amin'io zavatra ataonao io ve ianao, ohatra hoe misy tolotr'asa na misy zavatra atao tak'izany, dia mandrakariva metrahana fanontaniana ny olona mandritry ny entretien na mandritry ny dinidinika atao hoe inona kay no manosika anao hanao lay asa, inona kay no mitsapanao no de mazoto am'ty asa ty ianao, dia mipetraka mazava zany fa tena resy lahatra am'lay zavatra atao le olona. Fa amin'ny Paoly de aorianan'izay faharesen-dahatry ny olona, alohan'izay faharesen-dahatry ny olona zay dia ny faharesen-dahatr'Andriamanitra aloha. Zany hoe ny faharesen-dahatry ny olona fa vao antso ny olona dia aorian'ny faharesen-dahatra fa Andriamanitra ny antso azy. Zany hoe Paoly de manazava fa matoa izy vao antso de tsy noho ny safidiny, tsy izy noho ny safidiny'Andriamanitra voalohany indrindra, fa Andriamanitra noho ny safidy azy. Hoy manao hoe tsy de tena mitovy loatra amin'ny fomba fijeriny zao tontolo zao ny hoe Andriamanitra nge no nifidy. Marina fa eo ny safidin'ny olombelona, eo ny fandrenesantsika ny antson'Andriamanitra, fa i Paoly de manazava manao hoe zany antson'Andriamanitra zany de zao Andriamanitra no ny antso mialon'ny namalitsika izany antso zany. Tsy misy mahay mamaly ny antson'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenan'olombelona, tsy misy mahay manoina ny antson'Andriamanitra amin'ny herin'ny maha olombelona, satria ny olombelona de mpanota mandrakariva, fa matoy ny olona afaka nanoina ny antson'Andriamanitra de satria Andriamanitra no ny antso azy. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe voantso ho apôstôly, olona voantso sady masina ary mandrakariva de hiarana mandrakariva lay olona. Zany hoe lay antso de zavatra miaritra amin'ny olona, hiaran'lay antso zany lay olona, tsy lay olona ny manao lay antso, ny manao ny antso de Andriamanitra, fa ny olona mandrakariva na ny fiangonana de hiaran'lay antso. No zany avako malala tena fampahirezana antsika mihitsy zany, ny hoe itsika mpanompon'Andriamanitra tony zany isika kristianina, isika mpino, isika fiangonana dia niarana zany antson'Andriamanitra izany. Satria niarana zany antson'Andriamanitra izany isika dia tokony hatsiaro ho faly, satria ny antson'Andriamanitra de antson'ny fifaliana. Ny fiarabana apôstôlika atao amin'ny Paoly eto, hoy izy manao hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, ho amin'izy io, ho amin'ny olona izay vao antso sady masina, ho aminareo anie ny fiadanana, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Io moa fiarabana apôstôlika zay mahazatra ny fiangonana, fiarabana apôstôlika mandrakariva ny fiangonana rehefa malohan'ny fotoam-pivavahana dia miaraba n'io mampiasa an'io teny io na ny teny hafa, na miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, na ampitoboina aminareo hatrany amin'ny fahasoavan'ny Tompo, na miarabo aminareo any amin'ny fahasoavan'ny Tompo. Isan-karazany reo fiarabana apôstôlika izay ataon'ny fiangonana ho an'ireo olona vao antso, ho an'ny fiangonana zany,
azavaina tsara fa nidikany teny hoe eglizy na eglizy a de olona nandreny antson'andriamanitra, olona nobatain'andriamanitra niala avy any am'izao tontolo zao ka nanona ny antson'andriamanitra na nietsika niala avy any am'izao tontolo zao ho ao iombona ao anatin'ny fiombonana nola iantson'andriamanitra dia arabaina amin'ny anaran'lay fiarabana apostolika. Le fiarabana apostolika io tsika zao de tsy hoe zavatra anarana hoentina fotsiny hoe fiarabana apostolika fa fiarabany ny apôstôly zany zay mazava ho azy na koa fiarabana nolovana tamin'ny apôstôly dia rehefa fiarabana nolovana tamin'ny apôstôly io tsy paoly ihany mampiasa n'io teny io, petera mampiasa n'io teny io, jaona mampiasa ny fiarabana apôstôlika zany hoe ny fiaraban'ny apôstôly dia fiarabana zay mbola tononintsika mandraka ankehitriny anatin'ny fiangonana miondrika amin'ny fiaraban'ny apôstôly io avokoa zany ny fiaraban'ny olombelona rehetra. Tsy misy zany eny ambony pilipitra manao hoe manao ahoana tompoko na hoe bonjour, tsy misy manao an'izany eny ambony pilipitra ao anatin'ny fiangonana tokotany-piangonana mety manao an'izany ny olona fa rehefa andeha lay fotoam-pivavahana, rehefa andeha lay mahafiangonana n'lay fiangonana ahatsiarovany mahavoantso azy, ahatsiarovan'ny fiangonana ny mahavoantso azy de andeha lay fiarabana apôstôlika ary de miondrika amin'ny fiarabana io avokoa zay mety ho karazam-piarabany ny olombelona rehetra zay tsy misy fiarabana tononona manokana na hoe arabaina na misy frantsay eo na misy anglisy eo na misy italiana na misy inona eo na misy ino de zao tsy zay tsony ny zava-dehibe, tsy zay fiarabana zay ny zava-dehibe fa le fiarabana apôstôlika mahasolo mahafono ny karazan'ny fiarabana rehetra izay mety ataon'ny olombelona ity fiarabana apôstôlika ity zay izay rehetra voantso zany ka rehefa mandeha ity fiarabana apôstôlika ity de mahatsiaro izy ho miombona ao anatin'ny fiarabana ity rehefa ao anatin'ny fiangonana. Paoly eto tsinona manao hoe manonona hoe izay no amasinina ao amin'ny Kristy Jesoa olona voantso sady masina dia ho aminareo any ny fahasoavana. Ndradray everin'ny olona fa lay fiarabana apôstôlika dia everin'ny olona ho zava maivana fa lay fiarabana apôstôlika de tena fiarabana zay mampiombona ny mpino rehetra miara-matonga ny mpino atsiaro fa fiarabana iombonana aina iombonana firarintso iombonana ny antombohan'ny fotoam-pivavahana miatomboka amin'ny fiarabana apôstôlika ary mifarana mitsodrano zay ny fotoam-pivavahana kristianina ajereo tsara fa nitataso soatam-polan'ny koritianina na nitataso soatam-polan'ny romanina de manomboka amin'ny fiarabana apôstôlika ary mifarana amin'ny tsodrano zay no antsony hoe fotoam-pivavahana zay ny taratasin'ny paoly ary zay koa ny fiainan'ny fiangonana fiarabana apôstôlika de tsika hoe miondrika amin'ny fiarabana apôstôlika io avokoa ny fiarabana rehetra fa izao koa dikan'io fiarabana apôstôlika io fiarabana zay mampatsiaro atsika fa ilay fotoam-pivavahana ilay fiombonan'lay olona vao antso marina tsara fa ny andinin'ny fahasivy izay manao hoe mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsona anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany lay hoe hanananareo firaisana de koinony ihany ampianarin'ny Paoly ny teny ampiasain'ny Paoly io zany hoe ny olona nantsoina de hanana iaina amin'ny koinonia zay mahatonga lay hoe rehefa ny fiarabana apôstôlika zany tsy hoe miondrika na mandrakotra ny fiarabana zay mety ifandraisan'ny olombelona io ity fiarabana apôstôlika ity fa ny faharoa de zao ny fiarabana apôstôlika de maneho fa ilay fotoam-pivavahana na ilay fiangonana dia manohy ilay tradition na lay fiainam-piangonana apôstôlika zany hoe ilay fiangonana ilay fotoam-pivavahana ataontsika io zany lay zavatra ataontsika ka hiarabantsika apôstôlika io de tsy zavatra vaovao akory fa zavatra mitohy amin'ny fampianaran'ny apôstôly, zavatra mifamatotra amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Raha manao fiarabana apôstôlika isika zany de tsy afa-tsy akory fa manohy ny asan'ny apôstôly, ny fitezam-panan'ny apôstôly, izany hoe lay toroteny, lay fifampaherezana, lay koinonia zay atao anatin'lay fotoana iantombony lay fiarabana apôstôlika de tsy mifanohitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly, tsy mifanohitra amin'izay toe-tsaina zay nampianaran'ny apôstôly,
tsy zavatra fahafa zany na zavatra mifanohitra na zavatra mety sanatria mifanohitra amy sitrapon'andriamanitra fa zavatra zay mifamatotra mifanohy amin'ny apôstôly noho zany de tena zava-dehibe zany ny fiarabana apôstôlika riavako ary rehefa mandeha miangona ny olona dia tokony atsiaro fa io ny fiarabana isan'ny fampahirezana voalohany indrindra ary i fiarabana zay mampatsiaro azy fa miombona am' Jesosy ary miombona amin'ireo fitaompivavahana zay efa nisy tany aloha azy tamin'ny andro ny apôstôly tamin'ny andro ny fiangonana voalohany ary mampiorona atsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hotsika manao hoe ny olona vao antso ary no andefasan'ny Paoly ity teny fiarabana ity ary io anton'io ange ndray ny mety ohatra hoe anaty fitaompivavahana mety hoe miarabanao ny anaran'i Jesosy izany hoe izay rehetra ataotsika zany ao anatin'io fiangonana io mandritra ilay fitaompivavahana de atao amin'ny anaran'i Jesosy ndraindray fiarabana apôstôlika de miteny mpitarika manao hoe de miarahaba atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zay lohan'ny fiangonana fiarabana apôstôlika ary de mirary ny fiten'Andriamanitra atsika epahatrena andro fitaompivavahana zao fitaompivavahana zao de ataotsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady fiarabana apôstôlika zany ny fametrahana ny zavatra rehetra mba hafahasoavan'ny tompo ary io anton'io ange no mahatonga atsika faly amin'ny fiarahana amin'ny vavaka zany eo Jesosy ndraindraiky io rehefa mamaky teny ohatra hoe rehefa mamaky salamy ny olona ao anatin'ny fitaompivavahana dia ndraindray mpino manao hoe ono aty salamy ty ve to atao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ndraindray misy mamaky salamo tsy amin'ny anaran'i Jesosy lay salamy fiderana tena tsy voatery mihitsy itsony anonona rehefa tonga le fiderana iny le fiderana iny zany ohatra hoe tonga le fiantsoana le fitaompivavahana de manao tsika manao hoe hideran'ny tompo isika ka nde ny salamy fahazato ohatra no indramitsika hiderantsika an'Andriamanitra dia misy manao hoe vaky teny io ka dia atao amin'ny anaran'i Jesosy misy ndray ny kristiana manao tsy vaky teny io fa fiderana de tsy atao amin'ny anaran'i Jesosy tsy voatery mihitsy anonona amin'ny anaran'i Jesosy lay salamy fiderana ianao raha ny tokony ho izy ara tsy voatery amin'ny anaran'i Jesosy io fa satria efa ny zavatra rehetra zay atao ao anatin'lay fitaompivavahana zay ny dikan'lay fiarabana apôstôlika hoe ny zavatra rehetra zay ataona eto de ataonay amin'ny anaranao Jesosy zay ny dikany fiarabana apôstôlika fa tsy voatery hoe isaky ny hamaky verset biblika na andeha masina ao anatin'ny fitaompivavahantsika de anonona amin'ny anaran'i Jesosy manjary lasa misy redondance sao ny teny frantsay ndray aza ny famerimberenana ny zany amin'ny famakinany test ao anatin'ny antsoina hoe lecture biblique ao anatin'ny famakinany soratra masina kosa de mazava io satria amintsika protestanta réformé amintsika kristianina mihitsy dia lay fotoana antsoina hoe lecture biblique lay fotoana famakinany soratra masina ary amintsika protestanta de teny zao mihitsy famakinany soratra masina ny anaran'iny fa tsy hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra tsy ny teny hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra zay moa no anatin'ny liturgia atsika fitsaikemio fa raha miteny hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy fankalazana ny tenin'Andriamanitra loatra ny protestanta réformé dia tsy mampiasa loatra na ny loterana koa azy tsy mampiasa ny teny hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra satria ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra de misy liturgia manokana mihitsy misy fomba mpivavahana natao hatrany amin'ny moyen âge momba ny atao hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra fa efa voambolana ataotsika hoe ecumenika ihany zany fa raha ohatra ka ny mahazatra atsika tena amina maha-protestanta réformé kosa dia miteny fotsiny hoe famakina soratra masina lecture biblique zay daholo amin'ny liturgie protestanta maneran-tany fa ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra de voambolana fampiasan'ireo raha vavintsika katolika izay noho ny ecumenisme de tafiditra teny anatin'ny fiangonana FJKM na fiangonana protestanta FJKM zay tsy hoe diso na marina loatra na ahoana fa lay foto-kevitra ny tsara fantatrao hoe tsika protestanta dia mampiasa tonga eo amin'ny fotoana famakinany soratra masina tsika ary amin'ny fotoana famakinany soratra masina iny dia
manao tsika hoe amin'ny anaran' Jesosy satria amin'iny fotoana iny tena tokana iainona manokana an'Andriamanitra. Misy mantsy anatin'ny fiangonana io mantsy tsy tokony ho afangaro de ny hoe misy fotoana izay itenena ny olona amin'Andriamanitra, misy fotoana kosa itenena n'Andriamanitra amintsika, misy fotoana ifampaherezantsika samysika. Misy lafinjavatra tahaka izany ao anatin'io fiangonana io hoe misy fotoana ienonao ny tenin'Andriamanitra, misy fotoana miteny amin'Andriamanitra ianao, misy fotoana isika samysika kosa mifampiteny raha ny fiangonana ny fanetana maro samihafa isika samysika ndraiky io siny. Noho zany dia ilaina tsara ny anavahan'ny fiangonana izay lafinjavatra izay ka nahazatra ataontsika hoe nahazatra ny fiangonana de zao rehefa tonga lay hoe hideran'ny tompo dia mety ho salamy ny ampiasaina, mety ho tononkira ao anatiny, mety ho antema no vakiana, mety ho tsanta no vakiana, mety mety ho andinitsoatra masina manokana no vakiana, mety satria ny fideranan'Andriamanitra de zao zavatra avany amin'ny olona miakatra makany amin'Andriamanitra. Zany hoe avany amin'ny olona miakatra makany amin'Andriamanitra. Feon'ny olona mindrana mpanao salama izy, mety mindrana tononkira izy, mety mindrana tahaka zany fihetsepo zany lay fiderana. Fihetsepo zay ny olona mitodika amin'ny Andriamanitra. No le fiderana no zany dia tsy voatery loatra isaky ny amaky teny de anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy voatery zay tsy hoe manamaivana kosa sanatriny fa azo atao manao zany fa tsy voatery mihitsy, tsy voatery mihitsy. Indray mantsy misy mifampitsara manao hoe ary le nitarika fotoana teo toa ohatrany tsy nanao ny anaran'i Jesosy izy fa tonga de nivakiny le salama. Tsy voatery mihitsy ary zay raha nahazatra, zay raha ny tena nahazatra. Raha ohatra ka mamonjy fiangonana protestanta maneran-tany ianao na tahaka zany indrindra am'ireo mitovy fonona amin'ny FCKM dia tsy de tena manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy rehefa tonga amin'ny fotoana fiderana, na rehefa mamaky ny sitrapon'Andriamanitra, na rehefa mamaky ny didy folo, na rehefa manorona ny sakramentany batisa, satria zany rehetrany de misy arinitsoatra masina avokoa de manjary ataontsika hoe famerimberenana lay amin'ny anaran'i Jesosy sanatry ny vava toy ny fanamaivana indray aza ve. Fa ny tena zava-dehibe de ny tokony ahatsiarovan'ny olona fa tena zava-dehibe le fiarabana apostolika. Mahafoka lay votoatiny lay fitaom-pivavahana manontolo. Ary hitanao misoratra soatan'ny Paoly an'ny Korintiana mihitsy zany hoe tena ilay fiarabana apostolika, le fiarabana, le fanonana an' Jesosy, le fametrahana ny zavatra rehetra. Any am-piadohana dia efa afaka manao banky tokana izay atao ao anatin'ilay fitaom-pivavahana mihitsy. Ary dia izay ny dikan'ity teny ity manao hoe Paoly eto de miteny manao hoe ny fiangonana ianao zany rehefa mivavaka ianao de tsy tokony adononao fa niaran'ilay antson'Andriamanitra ianao ka nanona le antson'Andriamanitra ianao de tononona aminao ary ilay fahasoavana sy ilay fiadanana. Dia jereo tsara fa mandrakariva de ny fahasoavana no lasa aloha. Ndraindray raha moa ataon'ny Paoly ndraindray ny fitiavan'Andriamanitra, ndraindray dia ndraindray mifamadika, ndraindray dia ny fahasoavan'i Jesosy ny lasa aorianany fitiavan'Andriamanitra. Fa izay tsy tokony adononao de zao ny fahasoavana sy ny fiadanana no tononona ao anatin'ilay fiarabana. Ny fahasoavana de zao lay fahatsapanao fa tsy ny fahamendrehanao fa ny fitiavan'Andriamanitra ny mahatonga anao ho tafiditra ao anatin'ilay koinonia na lay firaisana amin'Andriamanitra. Ary ilay aterak'izay firaisana amin'Andriamanitra izay, aterak'izay fiombonana ao amin'Andriamanitra izay de ny fanananao fiadanam-po sy fifaliana. Noho zany de zany olona vao antso zany ka miombona ao anatin'ilay koinonia na miombona ao anatin'ilay fitaom-pivavahana na miombona ao anatin'ilay fiarahamonina de zanaky ny fiadanana sy zanaky ny fahasoavana izy. Zay no voalohany tsika manao hoe zavatra roa lehibe no tsindrina. Fa ny faharoa sady farany de tsika manao hoe lay vao antso de milaza hoe Andriamanitra no miantso araka ny sitrapony. Fa ny zava-dehibe faharoa de zao rehefa koa malala. Ny Andriamanitra rehefa miantso dia manome ny olona antsoina izay rehetra ilaina. Mazava ny tenin'ny Paoly izy manao hoe manomboka amin'ny 7 ka tsy latsaka noho ny amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo. Ary hoy izy manao hoe de ny nampananana harena
anareo satria anareo vao antso de hoy izy manao hoe nataon'andriamanitra manan-karenany amin'ny zavatra rehetra ianareo ary tsy latsaka ny amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo ry avako malala ny olona mahatsiaro ny antson'andriamanitra ndraindray rehefa mitanisa ny antson'andriamanitra ny olona de mandrakariva le lafy miiba mandrakariva no hita hoe mafy be le antson'andriamanitra mafy ange zany antson'andriamanitra lalovany zany sarotra ange le antson'andriamanitra ekena fa nyteny an'izay tokoa jesosy tsy dikevitro zany fantatra rehetra zany hoe mafy ny antson'andriamanitra fa rehefa miresaka zay fahamafisan'ny antson'andriamanitra zay de tsy tokony ho adinoina koa fa ny antson'andriamanitra de antso fitahina raha mafy mandrakarivo tsisy anoinany io ny olona fa izao tsapan'ny olona tsapan'ny mpanompon'andriamanitra fa izao mafy le antso fa arakaraky ny amafiny le antso koa no abetsaky ny fitahina arakaraky ny amafin'lay antso koa ny itsosahan'ny fanomezam-pahasoavana de zay mahatonga ny paoly eto manao hoe vao antso ianareo fa zao koa de nataon'andriamanitra nanan-karena tamin'ny zavatra rehetra ianareo mantsy ny koritiana ary tsy vitan'izany nomen'andriamanitra anareo ny fanomezam-pahasoavana mihoatra no zay nananan'ny hafa aza ry avako malala andriamanitra ny tompon'ny fiantsony miaran'lay fiantsony isika dia aza amin'le lafiny mangiry firy no eritreretina hoe de afoy azy zany de o lany fotoana zany de o lany hery azy zany tsy zay ihany fa izao omen'andriamanitra anao izay ampanakarenanao amin'ny zavatra rehetra lefa mbola hoe mampanankarena io de tsy amin'ny lafiny materiela ihany a fa tena amin'ny lafiny fiainana manontolo mihitsy hoe omen'andriamanitra anao zay ilainao ka inona ny tadiavinao mihoatra zany lay antso zay mampisambatra anao mampiadana anao antso ny fahasoavana antso mampiorona anao amin'andriamanitra antso mampiorona anao amin'ny finoana antso mahatonga anao ahatsiaro fiadarana sy fifaliana ka nahoana ary tsika ny tsy manoina an'le antso nahoana ary isika ny manamaivana an'le antso nahoana ary isika no manao ambanjavatra lay antso indraindray tsy retsika ve ny antson'andriamanitra sa retsika fa tsy tsapatsika le fahasoavana sa tsapatsika le fahasoavana fa tsy takatritsika ny alehiben'le fahasoavana de eto ry avako malala taratasy sotamporany koritianina de manafatra atsika sy manamafy atsika fa enao iza de vao antso ary nantsoin'andriamanitra mba hitoetra amin'ny fahasoavany ary atsiary fa zany antso zany de antso ny fitahina raha ohatra ka ao anatin'ny fiangonana isika ry avako malala de izao ary aza dinoina fa vao antso ianao vao antso noho ny amin'ny rany kristy vao antso noho ny amin'ny jesosy no zany de zao ataovo zava-dehibe ny antsonao antso amin'ny maha-kristianina antso amin'ny mahatompon'andraikitry ny sampana antso amin'ny mahampiandry antso amin'ny mahampanompon'andriamanitra de hoy paoly manao hoe mahatoky andriamanitra izay nahatonga n'izany fiantsoana anareo zany lay teny hoe nahatonga de zao mahatoky andriamanitra fa izy no nandrafitra sy namboatra nahatonga lay antso no zany revako malala inona ny valiteninao fisaorana amin'ny zavatra rehetra de miteny tahaka amin'ny paoly manao hoe de misaotra ny kristy jesosy fa nataony mahatoky nantsoiny a de nitefeno mahatoky de nitendreno amin'ny fanompona ivavaka isika tompo misaotra anao zahay fa ianao efa nanafatra anay fa ianao no nifidy anay fa tsy zahay no nifidy anao tsy mahay mifidy anao zahay satria mpanota fa ianao no niantso anay ary nanendry anay mba ampaharitany vokatray tompo misaotra anao zahay fa rehefa nantsoinao zahay de tonononao aminay ny fahasoavana sy ny fiadanana ao aminao jesosy ka mahatonga anay manana firaisana aminao andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro tompo reto izahay mpanomponao ataovy mahatoky aza velanao anao ambanin-javatra ny antso aza velanao anao ambanin-javatra ny fanomponanao na hevitra fa kisendrasendra ny mahampino anay na kisendrasendra ny maha-kristianina anay fa antsonao zany fitiavanao zany ary ny antso iantsonao anay de antso mampifaly anay antso zaka anay mitondra fifalianao anay antso zay mitondra are-pahasoavana sy fiadanam-po anay ny antsonao na sarotra aza na mafy aza
de mitondra fifaliana sy antso azahoana fandresena. De mivavaka zay tompo ao an'ny fiangonanao zay efa nantsoinao niala tamin'ny maizina ka tonga ao aminao Jesosy zay fahazavana mahagaga. De ampahirizy ny fiangonanao vavolombelonao, azavelanao isakaiza amin'izao tontolo zao fa hamariny mandrakariva fa vao antsonao. De mivavaka zay tompo, ampahirizo raha teoko zay rehetra vao antsoko any anivo ny fiarahamonina rehetra any, hitondra ny fahazavanao any amin'ny fiasana, amin'ny toeram-piasana, any amin'ny sekoly, any anivo ny fianakaviana, mba hatserovany zao tontolo zao fa velona ianao Jesosy. De jereo tompo ny tanindrazanay, mametraky zany mandrakariva eo am-pelantananao zahay, azona iantoka fa tianao ny tanindrazanay, no zany de azona iantoka koa fa hanampy anay ianao. De mametraka n'isan'andronay eo mba fitahinao zahay ray zanaka fanamasina. Amen.